fifaliana lehibe no iarabanantsika rehetrarehetra amin'ity andro mahafinaritra be androanyity. Misaotra ny tompoko antsika ny amin'ny rahalahy izay tonga rehefa avy namita ny fanompoana ny famanginana ny ankonana tany faritra Tamatavy, tonga soamantsara pasteur sy ny mpiara-miasa izay niaraka nakany. Faly veloha ianao amin'izany e. Ndao hiteka ho an'ny tompo aloha an'izany e. Aoko ianao tsy isaina hoe mandeha ho azy izany e. Tsirabe isaky herinandro, Tamatavy isaky ny anona mandeha ho azy. Misy vola ve sa tsisy vola? Misy. Tokony mandeha izany. Fa tsy mandeha normal izany zavatra izany. Tena Andriamanitra no mitantana. Tena Andriamanitra no mitondra ny mpanompony ary tena Andriamanitra no mamela ny zavatra rehetrarehetra ho tanteraka. Azo atao ny manana faniriana tsara. Hoe ndao indraintsika amin'ny herinandro any anany zavatra tory filazana tsara izany. Fa rehefa tsy Andriamanitra no mamela anazy ho tanteraka dia tsy tanteraka izany. Mety hoe misy ny tsy fahatanterahana, mety misy ny arerahana, reraka pastery tonga eo. Mafimafy ny ataka tany tamin'ny ara-batana. Fa ny tompo mbola momba. Ny tompo mbola mitarika foana. Dia sorantsika ny tompo izany. Dia izany no ankasitrahantsika ny tompo foana. Tiako ianao hisaotra ny tompo izany ny atsarovantsika mbavaka foana. Ny rahalahy izay mandeha, ny anabavy koa izay mandeha satria izany no anirahan'ny tompo ny mpanompony. Mangetahita ny ten'Andriamanitra ve ianao androany? Tena mangetahita azy ianao. Za tsy manana inona ho anao fa ny tompo tena hiteny aminao kosa nefany. Ny tompo tena hiresaka aminao ary tahaka ny resahany amiko dia ahazo ianao androany. Tsy hoe mahazo ianao androany fa mahazo ianao androany. Amen. Antsika maka ny ten'Andriamanitra. Toriteny voalohany. Toriteny voalohany toko 7. Andininy 2:20. Andininy 2:20. Toriteny voalohany toko 7. Andininy 2:20. Avy isika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tamin'ny malemy dia tonga malemy aho mba hazoko ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Ary izay rehetra, izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Toizantsika 4:20. Tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka amin'ny tamin'ny fiazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa. Nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Mihazakazaha toy izany mba hazonareo. Ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho loha ihany. Fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto, ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra. Fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko, fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany azy dia ho lavina kosa ny tenako. Toriteny voalohany toko 7. Mandroso kely ao aloha fotsiny ianao. Andininy 2:20. Anaran'i Jesosy. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa fa tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy, na vato tsara, na hazo, na bozaka, na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no ampiseho azy. Satria aseho amin'ny hafa izany andro izany, ka dia ho zantoetra amin'ny hafa ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia handray ny valim-pitia izy. Amen. Toriteny voalohany toko 7 sy Toriteny voalohany toko 7 no vakiantsika teo. I Paoly apôstôlin'i Jesosy Kristy tompo no miresaka. Mamaky ny Toriteny voalohany toko 7 io ianao dia milaza maneho ny ao amin'ny teny frantsay hoe ny droit am-Paoly. Raha ny tokony maizy am-Paoly dia tokony ohatr'izao sy ohatr'izao
ny maizy anazy. Horesantsika kely zay rehefa avy eo fa ny zavatra hitariten'ny tompo antsika androany dia miteboka voalohany a dia ilay zavatra niresahany teo hoe tany fiazakazahana. Eo amin'ny tany fiazakazahana izy dia misy mpiazakazaka maro. Misy karazana mpiazakazaka maro. Ny fiarahana amin'Andriamanitra dia noharin'ny apôstôly Paoly tahaka ny fiazakazahana. Ary izy tia raha mandinikytsika dia tsy azakazaka vitesy. Tahaka ny vitesy hoe io ilay 100 mètres hitanao hatretsy tonga dia mifonce ianao dia tonga dia any dia tonga dia nahazo an'ilay loka ianao zany. Fa ny fiarahana amin'Andriamanitra ary havana dia azakazaka lavitrezaka. Raha mikilalao etỳ ambony tany dia karazana marathon izy ty. Karazana azakazaka izay andalovana zavatra isan-karazany. Misy zavatra isan-karazany izay lalovana. Misy endurance takiana ao anatin'izany fiarahana amin'Andriamanitra izany. Ny teboka voalohany tiako resahana aminao aloha dia ny fanontaniana voalohany dia hoe efa manana antoka ve ianao fa efa isan'ny mpiazakazaka aloha. Ny mpiazakazaka ary havana ny ahafantaranao hoe mpiazakazaka ianao dia mandeha amin'ilay lalana hiazakazahana, mandeha amin'ilay circuit zany. Tsy mpiazakazaka ianao raha hoe miaingeto dia miakatra anaty Aninarenina ny lalana dia makany Ambatonakanga ohatra raha izay ilay lalana. Tsy mpiazakazaka ianao raha vao miala eto ianao dia tonga dia midina makany Anosy. Tsy ao anatin'ilay circuit ianao. Fa ny lalana dia efa voafaritra mazava. Ary mpiazakazaka ho amin'ilay azakazaka anankiray voatondro dia mandeha amin'iny lalana iny. Inona ny lalana? Hoy izy Jesosy, izany lalana fahamarinana sy fiainana. Fanontaniana voalohany hoy aho, efa manana antoka ve ianao fa mandeha amin'ilay lalana aloha? Azo atao no mandeha en parallèle eny tsy indraindray. Tsaroako tamin'ny mbola kely rehefa mahita ireny azakazaka bisikileta ireny na olona mihazakazaka manao marathon dia mandalo eny amin'ny tanàna misy eny tena ilay izy. Dia rehefa mandalo ilay olona dia iny koa ny tena fa mba ohatra mihazakazaka ery amin'ny trottoir izy mandeha amin'ny arabe. Dia ohatran'ny hoe mahatsiaro ianao mihazakazaka, ohatran'ny hoe mifaninana amin'ilay mpifaninana. Azonareo ve izany zavatra tantaraiko izany? Dia ohatran'ny mahatsiaro ianao dia ianao fa ianao hatretsy amin'ilay poto etsy sady ianao nandeha mafy be dia ohatran'ny hoe depanao izy. Kanefa izy mbola tsy hitanao ny efa nalehany sy ny mbola ho alehany fa ianao hijanona rehefa etsy. Tsy ao anatin'ny fiazakazahana ireny ankizy misangisangy ireny. Tahaka antsika ny lalao tamin'ny mbola kely. Fa ny olona mandeha mihazakazaka mandeha amin'io dia mahafantatra tsara ny andohany ary mahafantatra tsara ny hafarany. Fanontaniako hoe efa manana antoka ve ianao fa efa nanomboka tamin'ny point de départ? Inscrit ao anatin'ny listre mpiazakazaka ve ianao amin'ity lalana anankiray dia Jesosy Kristy ity? Raha ohatra ianao tsy mbola manana antoka an'izany raha mikasika anao ny fanamasina androany dia fotoana androany ahafahanao miditra ao anatin'io lalana io. Ahafahana manana antoka fa isan'ilay mpiazakazaka izay horesantsika rehefa avy eo ianao. Izay aloha ny teboka voalohany. Na voaray ny fitiavan'i Kristy ianao dia miditra ao anatin'ilay lalana. Izay ny teboka voalohany anao sy ny fanamasina ny toyany. Tsy forcé ninina tsika. Dia hoy izy ny apôstôly Paoly, tsy fantatrareo fa izay mihazakazaka hozy izy amin'ny tany fiazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa. Rehefa raikitra amin'izay ary tia hazakazaka ary havana, miara-mihazakazaka eto daholo tsika mianakavy. Fa hoy izy ny apôstôly Paoly, fa raha zaho hozy izy aloha, zaho hozy izy tsy hanao kitoto. Fa maninona misy resaka kitoto? Fa angatsy rehefa mihazakazaka dia mandeha hozy izy ny fitenena. Fa nga misy zavatra hoe kitoto io fa tsy rehefa tonga any ve dia izay ny zava-dehibe. Androany dia ampahafantatra anao manokana ny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fiainana mandrakizay izay inon'ny olona rehetrarehetra, indrindra izay efa tafiditra anatin'ny fiazakazahana. Dia mahatsiaro hoe manana fanantenana anankiray ary tena tafiditra tsara daholo tsika rehefa mira hoe maranata. Satria manana finoantsika fa ho aiza? Ho any an-danitra. Fa za androany dia ampahafantatra anao raha mbola tsy fantatrao ary anamafy aminao raha efa fantatrao. Fa misy karazan'olona samihafa any an-danitra any. Misy karazan'olona izay voavonjy.
na ray an'le fanomezany zay le fahasoavana ozy izy ny ten'andriamanitra namonjeny atsika tsirairay avy io olona rehetrarehetra io a raha ohatra nandray ny fahasoavan'andriamanitra ianao a nandray ny famonjeny Jesosy Kristy eny na dia tamin'ny fotoana alohan'ny hafatesanao ary ka voarainao tokoa le izy voarain'ny olona anankiray tokoa le izy a dia afaka no tonga ny an-danitra any izy naseho an'i Jaona ny apôstôly Jaona fa ny an-danitra any manoloana ny seza fiandranan'Andriamanitra dia misy andian'olona maro be izay manompo an'Andriamanitra ary olo ireo dia miakanjo fotsy satria maninona nisy nanontany izy hoe fantatrareo hoe izy izy ny olona anankiray dia ozy izy ny apôstôly Jaona tsy fantatrareo ozy izy dia ozy izy hoe reo ozy izy a nivoaka tamin'ny fahoriam-be ary reo olona nanasa ny fitafiany tamin'ny rano zanak'ondry ina dikan'izany madio ny fitafim-panahana mendrika niditra ny lanitra izy satria nanadio ny fitafiany tamin'ny rano zanak'ondry ny olona rehefa tafiditra amin'ilay point de départ le resahako teo dia amin'iny manadio anazy ny rano zanak'ondry homendrika ny hovonjena ny olona rehetrarehetra izay miditra eo amin'ilay lalana dia Jesosy Kristy izay ilay izy a araka ao lohatra eo Jesosy Kristy ny lalana izay miditra eo a dia efa Jesosy ny solovava azy tsy ho tsarain'ny fitsaran'Andriamanitra intsony reny olona ireny fa madio ny fitafim-panahana dia mahazo manana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho very izy be dia be ny olona mivavaka ho amin'izay antony izay mba tsy ho very any amin'ny afo be mba tsy ho very fa nanolotra ny famonjena ao antsika Jesosy ndao raisana izany mino an'izany tsika tsara izany aza misaina hoe ratsy angala izy moa no inona no maninona tsindritsindry sebe ohatr'izany le izy tsara tokoa izany tonga angenao e zay le mahatonga antsika miry zaho sy ianao iany indray androany tsy isy tsony ny sensetomany a tena ho hitako ianao ary tena ho hitako tokoa nareo rehefa any zaho any ianao any amen misy izay karazan'olona izay fa misy kosa karazan'olona anankiray hafa rehefa tonga ny an-danitra any izy a dia miakanjo fotsy madio ihany koa izy fa ny mampiavaka azy dia izy misy satro-boninahitra izy misy inona hoe misy satro-boninahitra misy couronne natokana ho azy raha samy hoany ihany ho iaho tsy aleo hoe miditra amin'ilay misy satro-boninahitra manjary eny enao mety tsy anana ny toetra maha-olombelona hoe tsy ritra indray ianao rehefa tonga any satro-boninahitra rehefa tonga aty ranga dia izay zava-dehibe tsy manana an'izany toetra izany ianao rehefa any aty ianao misy kely izay indraindray fa rehefa any ianao tsy tsapanao akory izany fa faly fotsiny ianao fa izany efa manasa anao androany matoy ny apôstôly Paoly miresaka ny amin'ny mpiazakazana namaky ny Toriteny voalohany toko fahatelo teo tsika inona zavatra resahany teo zavatra resahako teo taminao ozy izy aho hoe tsika tsy andalo fitsaran'Andriamanitra izay mino ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia tsy elohina amen tsika izany amenna fa izay tsy mino ozy izy a dia efa voaheloka raha teo efa voatsara raha teo ka za manantena ny fitsaran'Andriamanitra izany ianao rehefa hiala ty ho avy any tsika dia ho tsarain'Andriamanitra hoe mba nety ihany nataoko sa tsy nety tsy ny famonjena nefa namonjena antsika amenna fa ny zavatra andraisantsika any dia Kristy tsara ny asa antsika ohatra ny ahoana ilay fomba niazakazahanao ny fomba niazakazahanao no hojerevany Kristy rehefa tonga any amen Jesosy Kristy ny apôstôly Paoly a dia niteny miazakazaka daholo inge ozy izy ny olona fiazakazahany ohatra izao rehefa tonga ny lady miazakazaka tsika makaty ka tsy izany miazakazaka tsika makaty ho an'ny tompo ho an'ny rahalahy ho an'ny ankohonana ho an'ny rahalahy sy ny anabavy fa kosa Jesosy Kristy dia hijery ohatra ny ahoana fanaovanao an'ity fiazakazahany ity ry vadiko satria fofombadin'i Kristy tsika amen nijery Jesosy Kristy ary andanja ozy izy hoe hozahana toetra amin'ny afo ozy izy ny asan'ny olona rehetra hozahana toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra misy karazana asa rehefa hoentiny eo nanahoana fomba fiazakazahanyity olona anankiray ity nanahoana ny fanaovany azy tsy ny quantité ana asa ny resahana tsy hoe neniza mibetsaka izay betsaka kosa aloha ny izy kosa latsinainy talata larobila misy zoma tsy isy repos mihitsy manao foany miasa tsy le latsinainy tsy le be dehibe le izy fa ohatra ny ahoana ny atrehan'ilay latsinainy
tsy le famonjenao fitombavaka isan-karazany, tsy fianaonao toriteny isan-karazany, tsy hoe araka toriteny paster to araka daholo hatramin'le 2000 firme sa 1900 tsy tadidiko tsony aiko daholo hatramin'le izy mbola le hafahafa hatramin'le izy efa metimety efa le aiko daholo io hitako ny évolution-ny paster iny tsy le quantité le izy fa ohatry ny ahoana ny fomba ny rahanao tamin'Andriamanitra. Ny fiazakazahana ve rehefa tinianao io Koritianina voalohany io toko 7 io dia ozy hoe miresaka ny mombamomba ny apôstôly Paoly izy. Olona tena mampitsiriritra io apôstôly Paoly io ry havana amin'ny maha-olombelona, tena mampitsiriritra io. Raha tamin'izany fotoana izany ianao ny aina dia io ny olona nitsiriritinao, tena parfait be mihitsy ny CV an'le rangahy io. Olona tena hoe mety anatra any amin'ny resaka spirituel io mety be mihitsy. Io ary moa ny anarantsika eto zao ko atao ahoana ary parfait tanteraka ary misy zavatra ianarana be dia be aminazy. Fa nefa n'izany zavatra izany ry havana dia nataony tsinitsininy. Nataony tsinitsininy izany. Ozy izy ny teniny hoe rehefa manazava ny amin'ny mpiazakazaka tsy manao kitoto izy, toy izy hoe ny mpiazakazaka izay tsy manao kitoto izy dia maninona? Mahony tena amin'ny zavatra rehetrarehetra. Miresaka izy ao amin'ny resaka asa, ohatra ray fotsiny resahako. Izy raha ny tokony ho izy satria izy mampianatra zavatra tsara be mihitsy ho amin'ny fiangonana. Rariny sihitsiny raha velomon'ny fiangonana izy. Tsy marina ve zany? Ary raha Andriamanitra mihitsy ny manamarina an'izany satria hozy izy ny tena Andriamanitra hoe aza manidy moa, aza manidy ny vavany omby mively vary. Tsy izay le izy manidy moa le filazana azy sa? Aza manakombona zafady. Amin'ny 9:7 hoe aza manakombona ny vavany omby mively vary. Hozy izy Paoly hoe iny teny iny tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny omby. Tsy hoe tian'Andriamanitra manokana amin'ny biby rehetra ny omby ka nyteneny hoe ny omby rehefa mively varinareo dia tahiko manokana izy fa tiako nareo hanasoana azy avelao izy inany. Tsy ho an'ny omby ny teny iny fa ho an'ny mpanompon'Andriamanitra indrindrindrindra. Ho anainga hozy izy Paoly ny tenenana an'iny. Azonareo ve zany? Hoe afaka misitraka izay zavatra ara-nofo. Ohatra ny hoe raha mampianatra ary ny ten'Andriamanitra anankiray koa dia mbola miteny mafoiza zavatsoa ho an'izay mampianatra ny teny ao aminareo. Tenin'Andriamanitra izany fa hozy izy Paoly hoe le filazany tsara Torinay tsy tiako izy tsiny. Le filazany tsara entinay tsy tiako hahitan'ny olona kianina ao anatin'le izy. Fa teo filamatra, teo fitaratra foana Paoly. Ary izany le hoe asiako mafy ny tenako mangana mety mafy ingely izy lasa Paoly mitory isan'andro Paoly mitory mampianatra ho an'ny fiangonana, manoratra ho an'ny fiangonana ry fa tsy naka tambiny tamin'ireny fiangonana ireny ny apôstôly Paoly. Noho ny antony mitandrina izy amin'ny fiazakazahana ataony satria ny devoly mampiasa olona manita-tsaina dia mitady hoe aiza ny aminganana an'ity mandeha tsara ity. Azonao ve zany? Ny devoly mitady irika. Ny devoly tsy anakananao mihitsy hoe aza mandeha tsony ianao. Okizay, aza mandeha tsony ianao fa nafarao rengena mila zanak'Israely mandehana fa zao. Azonareo ve le izy? Fa ny devoly mamela anao handeha fa mitady aiza reny amin'ny likonty. Hitanao rehefa mandeha amin'ny lalana ianao, rehefa mandeha amin'ny circuit amin'ny fiazakazahana ianao, ny ataon'ny devoly tsy manao barrage. Tsy mahazo mandeha ianao. Fa inona ny ataony ianao? Saritany kely ianao, aty misy zavatra kely, avilo vily aty. Dina ianao raha vao maka n'iny angle iny. Ianao mandeha mahitsy ohatr'izao, angle kely 5 degré fotsiny dia makata dia efa manomboka vily. Rehefa tonga lavitra ianao dia efa mahita hoe efa lasa lavitra kay zany. Tsy marina ve zany? Dia tafavily amin'ilay lalana dia Jesosy Kristy. Ny ataon'ny devoly dia izay maka attention anao fotsiny izy. Aty jerena dia andao aty. Tsy manina nge tsy lavitra nge tsika fa eto ihany. Izay ny planina ny Satana. Ary efa fantatry Paoly zany satria misy risika be ny zavatra tahaka izany. I Paoly dia nanambara fa zaho izy tena hitandrina ary tsy hanaoko toto. Raha mely totondry ihany ahako dia tsy hamely rivotra ahako. Fa ataoko assuré hoe tonga any amin'izay antefany ity totondry alefako ity. Azonao hoe zany? Ny apôstôly Paoly dia mampianatra
ary fianarana ho antsika zany ary Jesosy Kristy rehefa nilaza fa ho aseho ho zana toetra amin'ny hafi tokoa ngeny asa maninona nresahany zany hoe filazantsara satria ny antom-pisiny rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika rehefa tonga ao amin'ilay lalana dia Jesosy Kristy ianao dia miova ny antom-pisinao ianao raha mandeha miasa taloha dia miasa fotsiny ianao satria mila vola amelomana vady aman-janaka fa zao ianao rehefa tonga eo amin'ilay lalana dia miova ny antom-pisinao miasa ianao fa tsy miasa tsony tsisy mampianatra eto hoe rehefa tonga amin'ny Jesosy dia tsy miasa tsony tsika veloma filazantsara misoratanarana ao am-piangonana tsisy an'izany miasa ara-dalàna tsara mihitsy mba tsy anao kitoto isika mba tsy ahitany satana irika tsika resahana hoe filazantsara satria maneno ny antom-pisina dia miova mifantoka ho amin'ny famonjena raha hitanao tsara ilay zavatra nivakiko voalohany teo hoe tamin'ny malemy ozy izy aho dia tonga malemy mba azokony malemy efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na izy ary zay rehetra ary izany rehetra izany dia nataoko noho ny filazantsara mba ho mpiombona aminy aho leo ambony eo dia efa mahazava be ilay izy aloha efa tonga zavatra rehetra amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany inona zany ny tanjony mahatonga antsika tsy manao kitoto mba hamonjena amen maninontsika mitandrona eto amin'ny fiarahantsika samy ankonana tena taritiny tompo be mihitsika ny resaka ankonana tato ato ary tena hoe miaraka mifankaty mifampahery mifanohana isan-karazana fa ianao koa ve mba efa tonga zavatra rehetra ho an'ny ankonanao mba hamonjenao an'io rahalahinao io efa natao famonjena rahalahinao fa ianao ve mba efa mitandrina amin'ny fiarahanao amin'ny rahalahinao efa mahay mitondra tena malemy ve ianao rehefa sendranao hitanao fa malemy ny rahalahinao dia midina ianao dia miara-malemy aminy mba hanangana azy fa tsy hoe miara-malemy aminy dia miara-miletika aminareo efa tonga toy ny tsy ambany lalàna ve ianao nefa ny ambany lalàn'i Kristy miaraka amin'ny rahalahinao mety misy rahalahinao tena manaja fatra-panaja ny lalàna efa mba mety taminao ve mipetraka teo amin'ny plasiny koa mba hafanao mahazo azy ho amin'ny famonjena azonao ve fomba fiainantsika azonao ve fomba fiainantsika na eto anivon'ny ankonana na ety amin'izao tontolo izao isika tompoko tsy velona ho an'ny tenantsika intsony rehefa tonga zanak'Andriamanitra rehefa tonga eo amin'ilay lalana ianao dia mandeha amin'izay antom-pisiny izay hoe mba ho famonjena ny hafa mba ho famonjena rehefa hoe famonjena ny hafa tsy hoe ilay manome vola kely rehefa any iny rehefa tena eny tompo rehefa enao mihitsy hoe tena izay mihitsy napetraka ny tompo ato anatiko hoe mena kely hono ianao dia omeo izy aza misalasala aza mpidrama hoe dia avereno amin'ny anina omeo fotsiny fa ny tena famonjena dia famonjem-panahy naiza naiza toerana misy ianao na inona situation eo aminao manambady ve ianao ny situation manambady ianao dia ahavitanao ny antom-pisinao aza manao kitoto mananjanaka ve ianao ahavitanao ny antom-pisinao aza manao kitoto miasa ve ianao fantaro fa ny olona mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra tsy misy zavatra kisendrasendra zany tsy misy zavatra eto fotsiny aloha zany fa tena marina zany tena miandro fotoana fotsiny fa tena le hiala eto mihitsy tena mamaika anahy io aza maika amin'izany ianao eo ianao aloha zao aza manao kitoto amin'ny fiarahana amin'ny tompo ataovy tsara ny asanao ataovy tsara izay tokony ataonao amin'ny fiainanao dia tandremo ny fiazakazanao mba ho isan'ilay olona anankiray ianao rehefa tonga ny an-danitra any tsy hoe tonga rangah marina fa tena ny olona kolana koa ohatra ny makany tamatavy koa izy teo tena enjana be fa tonga ihany aloha mba tsy ohatr'izay ianao rehefa tonga ny an-danitra hoe tena nadio ihany ny fitafim-panahiko rehefa ezaka tsy ezaka tao mba tsy ohatran'izany anie isika fa rehefa tonga ianao dia le miditra amin'ny fifaliana rehefa tonga ianao dia horaisina amin'ny orakoraka be tsika atao am-piangonana eto tsy dia tia miorakoraka asivy orakoraka kely alohan Jesosy misy asena miorakoraka mbola meme ihany tsy azoko mihitsy tena fa fifaliana be ny fotoana vitsika ny an-danitra any amena ndalo itsika hoteka ao an-tompo fa misy zavatra mba antenaina angeto fa tsy hoe samy mahery fotsiny
le problema mahereza rahalahy mahereza rahanaba fa problema tsy maintsy misy miondrika foantsika misy zavatra antenaina lehibe ao an-danitra ao ary zay mahatonga atsika mitraka foana amen fa tsy hoe ankona sara ary misy anareo ankona aloha fa ny ankona any an-tranoko hoe fa tsy hitantenaina fa mba ty mba isan-kalahady le anina misy zavatra antenaintsika mahatonga atsika mifaly mahatonga atsika midera ny tompo isaky ny miona mahatonga atsika mitsikitsiky mahatonga atsika mifanonona fiadanana misy fanantenana ary za tena manentana anao ndao tsika ho am'le hoe mahazo loka ozy izy ny apôstôly paoly hoe raha ihany ozy izy mahazo loka mba ianao le izy mba ianao le hosatroana satroboninahitra rehefa tonga any an-danitra any rehefa hosedraina ny tompo andalo an'izany nge tsika ryavany andalo an'izany tsika hosedrain'ny tompo amin'ny afo ozy izy ny asa mba manahoana ny ianao mba manahoana ny anahy aza mpitaina amin'ny hafa le izy fa personnel io aza mijery mihitsy ianao hoe raha paster tova tsotratra iny tsotratra iny fa angamba ny ahoana re zao nanaovana azy aza micalcule ny hafa ny anao mety be mihitsy io placenao io fonseva fotsiny eo amin'io ianao sy ny tompo angely izy fa tsy ny ankonana mifanohany azonao ny lananay amme courage anao ny lainay anao ny lako anareo amme courage anao fa za anao za tsy anao kototokoa manomboko zao za tena hitandrina ary mikendry ahako hoe aiza le tena hitondran'ny tompo anahako amen zany ny ampetraky ny tompo ho atsika androany vorenao ve ny zavatra resahako ny tompo no miteny amintsika androany hoe fotoana zao a tsy anaovana kototo raha hijery ny condition amin'ny maha-olombelona tsika zao a dia milaza aminao tsisy zavatra azo atao fa sao dia efa mifampahery maivana sisa natao rangaha hoe mba miazonaina fa tena ny tompo efa elaela ihany fa ao mba mifampahery fotsiny fa mandeha fotsiny io rangaha za miteny aminao paster io reraka be vizana ny arabatany za koa tena tsy nandeha fa za koa vizaka za koa vizaka misy ritma koa fa nazana zany tena za tsy hanao kototo e zay fahasalamanao zay fatrana fahasalamanao omeny tompo atsika ampy io amen sitraniny ianao saotra jesosy sitraniny ianao mandeha am'izao azy zany rehefa tsy sitranonao am'izao amen ndao tsika tsy hanao kototo ndao tsika hifantoka za tsy manao fampanantenana hoe le satroboninahitra fotsiny jerevany le satroboninahitra jerevany tsy zay le zavatra resahako a sitrapon'andriamanitra mihitsy ny tsy anaovantsika kototo satria asantsika koa nge io satria asany dady e asan'andriamanitra ray io aomponao ve le izy raha aomponao nge izy tsisy fanentana zany mahatonga ny ety tsisy fanentanana zany mahatonga ny ety tsisy hoe ka noho izany mba tsy hanao kototo dia aza manao kototo koa nao fanatitra aoka mba ho matomatotra kokoa fa indraindray tsika mamafirivotra ihany indraindray tsisy manao an'izany eto fa ny aty anatin'ny fony jerevany androantsika dia ndaotsika hivavaka manasanao hitsangana zay teny voarainao tao anatin'izay raha mitena hoe ho avy ny fitsaran'i Kristy tsy mampitahotra zany tsy mampitahotra mihitsy zany tena fifaliana ary zany wow ay Jesosy mijery ny fomba fanompoko anazy mety mieritreritra anao za tsy mpitory fiteny ohatra nareo nge le mandeha ery tsy zany fa am'izay ametrahany tompo anao zay ny teneniko anao teo hoe any amin'ny asanao manahoana ny fiazakazahanao any amin'ny tontolo misy anao rehetrarehetra manahoana ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra mba ho volamenany mba ho lay tsara ankasitrahana samy mivavaka tsika misaotranao Jesosy Kristy tompo ny amin'ny teninao androany misaotra fa fifaliana be ho anay ny malala fa mijery anay ny masonao mitsinjo aminay ny masonao na aiza zay na aiza na mitoerana takany ahoana zay na mitoerana takany ahoana dia ny lanitra manontolo mijery anay misy vavolombelona maro izy ny teninao koa mijery ny fiainanay tsirairay avy androany zay Jesosy dia resy lahatra fa tena manana Andriamanitra tianay zay
mampianatra anay, miresaka aminay isanandro sanandro, miteny anay ny tokony ho fandehanay. Ina tokoa moa ny ilana ray amin'ny sakafo fotsiny ve? Anome zavatra ivelany izay mahafinaritra fotsiny ve? Fa androany ianao dia miteny anay mety misy zavatra tokony hitsy eo amin'ny fomba fandehanay miaraka aminao. Mety misy zavatra mety mahazatra efa iarahanay aminao. Fa androany ianao dia mampatsiahy fa misy zavatra tokony tsy ho ataonay kitoto intsony manomboka eto indray. Tsy hoe efa zatra manompo izay, tsy hoe efa manana titre izay, ary izany anisan'ny fandrika eo amin'ny fanananay titre indraindray. Satria efa mandeha amin'ny titre izay anendrenanay izay hoe izay ny tokony ianao an'izao zany na tokony ianao an'izao. Fa androany izay Jesosy Kristy dia tena te hametraka ny fonay mba ho eo amin'ilay ankasitranao, mba ho eo amin'ilay mety aminao. Tsy tady izay ho anay izahay, fa ahitondra teny izay miaraka amin'ny rahalahy sy anabavinay. Ahitondra teny izay ety amin'ity tany fandalovana ety, satria mandalo izahay ety. Ary tena te hivavaka manokana ho an'ny rahalahy sy ranabavy, satria fantatro manokana fa manana ny antom-pisiana izay nanendreninao ny tsirairay avy ianao. Mba atsiaro an'izany anie ny tsirairay avy ary tsisy anao kitotohany izany na dia ray akory ary. Mivavaka Jesosy ny fananao masina izay efa napetraka ao anatin'ny tsirairay avy ho hery ary ho afo andoro ka tsy hatonga anay ho tafapetrapetraka amin'izay tokony hanarahanao anay Jesosy. Meo anay ny fahasahiana hijoro, meo anay ny hery ahafahanay mijoro, tsy anao kitoto fa ahony tena amin'ny zavatra rehetrarehetra. Manomboka androany dia mino aho Jesosy fa anitsy ny fomba fandehan'ny tsirairay avy indray, ny tsirairay avy miaraka aminao. Tsy handeha amin'ny fahazarana, tsy handeha amin'ny mety hoe tahak'izao na tahak'izao ny mety efa fanaon'ny olona. Andridridridra tsy hitady izay mahafinaritra ny olona, fa hitady izay ankasitranao. Jesosy eo tario izay eo amin'ny lalamarinao. Jesosy eo raha misy efa ny vily ho amin'ny akaviana ho amin'ny akavanana no ny amin'ny filana indridridrindra, satria izany ny andrasan'ny Satana. Jereva Satana izay mety mahatonga anay ho mora mivily. Androany Jesosy dia raiso mba ho tafaverinao aminao ny tsirairay avy. Raha misy androany vao mandray ny décision hiditra ao amin'ilay lalana androany, raha androany ny andro voatendro azy Jesosy dia mifaly miaraka amin'ny lanitra izay androany. Mifaly miaraka amin'ny lanitra izay fa fantatra fa raisinao amin'ny fifaliany sy amin'ny fitiavana lehibe izy. Na manatrika eto izany na amin'ny amin'izay manaraka rehetrarehetra. Izay rehetrarehetra kosa efa eo dia anao ny tsara indrindra ho anao Jesosy. Amin'ny fanompony, ny fonay natolotray Jesosy Kristy. Ny fonay natolotray ho anao mba ho anjakanao tanteraka, mba hanaovana izay tianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao ho tahina ny teny ary hitombo ny anatin'ny tsirairay avy. Tsy teny mandalo izany, tsy teny mahafinaritra ny sofina fotsiny, na mety anaitaitra ho amina fotoana vitsivitsy, fa ho lakilosy ao aminay isanandro sanandro. Ary efa tady hovariana izay Jesosy dia ny fanamasinao ny resaka amin'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao manao ny tera sy filaza voninahitra mandrakizay. Amen. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.